anako mandavo. Nagnino zany Jesosy da mandany andro miaraka amin'ny olo-mpanao rasy? Hoy ireo mpitariky fivavaha. Raha avy eo Jesosy da nagnambara tantara mikasiky fitiavany Zagnahary andreo. Nisy zalahy raiky nanangnanaky 2 ilahy. Ndraiky andro ny zandrin-daza da nangataky azara lovany. Da tena napalahelo ny abany kanefa nomeny gn'anaky niagny avao gn'azara lovany. Dika lavitry amizay gn'anaky ny sady nolaniny agny aby volany. Ela gn'ela da niavy amizay mosary. Mba hanangany fiveloma da faraheriny niamby kisoa. Mosare faratapony izy, nefa tsy mahazo mihina ny haniny kisoa. Nefa agny zao ny pikaramany abako da visy aby trokondreo. Hoy ny vesivesiny gn'anakiny. Hipody agny aho sady hifona mihady soako. Vasa mba ataony abako pikaramany aho. Dika nody amizay izy. Bony lavitra avao izy da fatalaky ny abany. Nilomaina mozy anazy abany sady nisakambiny mahare. Hoy izy tamin'ny abany, fa tsy magnavana ho gn'anakinao sasy aho. Indeso akazy madio sady vaovao an'ny gn'anako. Miaraky peratry farany soa da minoanareo anakaomby vositry. Fa nitrobo gn'anako nefa da nihitako ndraiky. Raha fa nahare heo n'olo amizay zokony da nasiaky sady nirota amin'ny abany hoe da fa sizy loatry ty ka haroko afaky taminao tato zay? Olo fa nandany volanao da mbo nagnamboaranao haravoravoa? Da hoy ny abany, taoko fanao aby ny fanagnako toa. Tokony ho ravoravo esika. Fa ny maty tapiraiky aminao nefa velo ndraiky. Trobo izy da nihita ndraiky.